Marc Ravalomanana eto ambany zay eto mankorazy zay satria maro zegny le raha vitany tamin'ny vanim-potoanany le mandanany taloha e aravoravo vahoaka zay mahatonga olo maro be navy efa hita zegny ny zava-bita nataony teto Madagasikara ary mba magnategna koa zay zegny mba hanohizan'izo satria betsaka zegny ny zavatra anao tsaraina nanafaka fasitsaragna nan'olo zegny izy tamin'ny fampianaragna an-tsaika fanao l'école maro samihafa fa indrindra bureau ifotony fanagnantany zegny mihitsy zegny no safidiananay izy mba tianay izy iverigny mba hanohy zegny asabitany zegny be zavatra tiako lavana aminao be mihitsy tianay Ravalomanana dia mitoetoetra anazy betsaka ny zavatra vitan'iny fa ny zavatra mbola angatanay dia hoe ivelomo ny collège normal na ny école normale rehetrarehetra zay no tena mampanahiran'olona me le zaza taranaka faramandinika zay no tsisy mahavita fa tsisy ihany fa tsisy navita vita fotsy mety tena natalona inona no andasanareo aminy zany nataony taloha zany dia lalafantrana zay ny tiavana ianazy mbola nitohizany le asa nataony teo aloha na numéro 25 ninay Fidio candidat laharana 20 Marc Ravalomanana mpanangana Fatsipandravy amty pampelezan-kevitry ty mba angatahako mbo tsy dia maro loatra ny disoriny fa vogno zahay ianohagna Ravalomanana vogno zahay hanohagna azy lia voalokany vava amty fampotanindrazana ty mba tsara voatanteraka natao tsy voatanteraka jusqu'à Cipriano fa mba misy azo tsy mila mba disoriny loatra ary fagnaraha maso amin'ny resaka fandriam-pahalema reo amin'ny environnement amin'ny motro magnoro tany jiaby mandratra tontolo ihina regny ny zomba iaby atsangana mbo atsangana masigny tsara be tsy ahosihosy le fitsaragna aminazy ka mbo zay ny kolokolo ilaiko mbo tegna mbo tsara fagnaraha maso tsara be zay ny mbo ndraiky ty azoko lazainy mialoha izy afaka ampandroso ny Madagasikara ndrasako amin'ny mba hampatsara ny fampianarana fanamborana lalana le fikarakaragna le vokatra eto Madagasikara zany rehetrarehetra izy tegna itiavanay Andriamatoa Marc Ravalomanana dia voalohany izy managna foto-kevitra amin'ny fampandrosoana ary managna programme anasa mahakasika ny lalagna ny tsy fandriam-pahalemagna mba hisian'ny fahalemagna tokoa tamin'ny androny ary mahakasika mba hihevitra manokana ny mikasika ny fampianarana indrindra fa ny teknôlôjia zay efa talenta lateo moa zany dia vonona zany zahay hanohagna n'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny mahatonga azy mba ho tonga azy ho tafapetraka ho filoham-pirenena indray hamerina ny asany Madagasikara indrindra fa hatonga azy ho filoham-pirenena Fidio candidat laharana 20 Marc Ravalomanana mpanangana Fatsipandravy